Makai nak kian ni? Makai kian jangan. Hitanareo zao zavatra tsara indrindra ary azonareo tena zava-tsoa indrindra. Tandremo ariana zao zavatra azonareo zao. Naniry nahazo an'izao ny rehetrarehetra tany aloha tany dia nahazo mihitsy ny tao anatin'ny vaninandrony aoso saingy efa veapotika daholo indray. Tsy maintsy misy foana ny fietreketrahana devoly efa asan'zareo zany navela zany nandeha tonga kosa ny famaranana ianareo no voafito tao anatin'ilay famaranana dia zao ny afatrafatra aminareo tsarovy ilay zavatra nampianarina anareo dia tazomy mafy aza toy misy hanakana anareo tsony amin'ny fiarahana amin'ny Iosoa fa tena nahenony teny tsara anareo, nahenony teny manavitra anareo ary natao iainanareo mihitsy ny fifaliana miaraka amin'izany Iosoa zany. Fa ny zavatra hitanareo ty dia santatra ny zavatra mbola ho hitanareo daholo. Mety hoe santatra dia hoe mba santarinao zany izy. Tsy io tena fifaliana fa tsy hoe ampahafirina amin'izay tena tokony ho azonareo io sy ho hitanareo sy ny mananareo fa efa zava-dehibe rehefa niaina tamin'ilay santiora anareo. Tahaka ny ahoana zany ny zavatra mbola niandry anareo dia arovy ilay famasinana, arovy ilay hoe mandeha amin'ny marina foana, tsy mety manao ratsy indrindra ianareo izay mbola tanora. Ny fahatanoranareo mihitsy ny ampiseho fa tena tiany Iosoa ianao ka tsy anaiky mihitsy miviravirainy devoly intsony io tenanao io satria
ny fahafinaretany nofinareo foana nanimba ny momba anareo hatramin'izay. Ny fitsiritany nofinareo nanapitenareo foana ny hatsarana hatramin'izay. Zany mahatonganareo ampifaliana. Mba ho fantatrareo fa tena tompony fifaliana zany Ieosona zany. Ary tena mifaly sy miraviny ao aminy. Mifaly ao anatin'ny famasinana ary miravo ao anatin'ny tena famasinana. Raha nifalinareo teo, hitanareo mihitsy fa tsy fifaliana mitovy amin'izay nananareo hatramin'izay. Raha tany nananana tany rehefa mbola sy tonga tamin'ny Ieosona, tsy mety mitovy ary tsy mety hitovy ary tsy azo ampitovina. Fa ny anareo ary dia tena hiady mafy hoe tsy mitovy mihitsy le izy, ka raha misy teny mitovy any dia alahelo nareo satria tsy izany mihitsy le izy. Hafa loatra le azonareo hatramin'ny Ieosona, tena hafa loatra. Dia veriko ny teniko hoe mbola tsara lavitra tena tsy azo ampitaina ho aly izy satria tena toeranareo samihafa izy. Ny fifalinany amin'ny lantilanta dia tena hafa loatra, tsy mitovy mihitsy. Efa tena misy ianao hoe varonina fa asia hira anankiray ho any Ieosona hoe hafa loatra ianao iny. Ampitaontsika ho anazy satria tsara loatra le mahatonga. Mandinika mihitsy ny fitiavana Ieosona anareo zaza manokana. Tena hitako hoe tena trop loatra le natao. Ty raha lanjaina sy jerevana ny zavatra nataonareo olombelona, na dia nareo efa atio azy, dia hita mihitsy hoe tena tsy possible mihitsy ny andehanana aty aminareo ety satria sady olona mora mivadika ianareo, olona tsy mitazona teny nareo. Dia nareo olombelona tiako teo fa tsy nareo. Tena azo lasainay mihitsy izany hoe dia nandeha fotsiny Ieosona ny fitiavana alefanà fa tsy azo mitenay, teny izay mihitsy. Ary hitako mihitsy izy tena nalahelo tamin'le sary hitany hoe raha mba nampiseho fitiavana izy nanome sakafo ny olona teo tendrombohitra, dia tsy mba fitiavana anazy mba nanome le sakafo no hita, fa nanaraka anazy dia olona nohony amin'io mbola te hinan-kanina indray. Nefa dia tena fitiavana natongavana ary fitiavana nanomezana le sakafo, fa le olona intérêt foana, aiza foana le intérêt. Zany hoe olona mpila intérêt zany le mivotsina. Dia inona zany mety ho raisina Ieosona amin'izany? Satria raha andeha hamono tena izy dia tena mazava ho azy fa dia fatifatiny satria olona mitady intérêt tona reto. Nefa ny dada iavana izay tianao no azo mankaty, izay no nanomezako anao, rehefa tsy tianao dia tsy mahazo mankaty. Hita hoe voatery Ieosona tsy maintsy mampiseho ny fahefana, ny fahagagana, ny fanasitrahana. Izay sisa ny ahafahana misintona ny olona moa ny adalàn'ilay tsy mpitandrina didifolo efa hainareo ihany, nahita ny santionana nareo oaly. Izy te halala fotsiny izao na dia efa hoe tsy mahafofy momba anazy ary izy, izy te halala fotsiny izao, ohatra n'ireny mihitsy ny tamin'ny androny Ieosona. Ary izany mahatonga nanao fananiana so ny heverin'ny olona hoe nanampim-bava za tamin'ny zoma. Dia navelako mihitsy izy hiteny ny sabotsy manontolo izay nahasorena ny sasany moa satria nibanina ilay satria navelako izy hiteny so misy mihevitra hoe manampim-bava ihany, sady mba ahafahan'le jiosy rehetra hieritreritra fa tsy marina izany nareo. Ny tiako tenenina amin'izany rehetra izany dia hoe tena mafy nanjaona Ieosona. Ohatra ny ana tena zavatra tsy misy mihitsy izany nefa raha misary dia ohatra tena teny hoe tena izao ve ny tranga ity toerana ity. Satria dia hitantsika tsara fa ny apôstôly izy isy mitavela teo, mbola nivadika ary ireo, ray tamin'ireo mbola nivadika. Ary rehefa tena hofaty azy Ieosona mbola maro no nivadika. Ilay tena natokisany mihitsy ny aza no tena niala dia Petera zany.
Irery amin'izay tena nampalahelo ilay Iehosoa ty be anareo. Zay ny tena tiako ampitaina aminareo. Ka anatozako ihany le teny tamin'ny andron'ny apôstôly. Ny an'ireo dia fagagana mihitsy ny natao satria efa mafy loatra ny fanenjehana, mafy ny fanaratsiana, dia tsy misy solution azo atao fa tsy fagagana indray koa. Dia ny olona tamin'ny fagagana daholo indray ny olona rehetrarehetra. Dia hainareo ihany fa raha ny olona fagagana zany anie zavatra tsy mitoetra anie zany faly fotsiny fanahitany toitisy ty. Fa raha vao misy ny zavatra manahirana dia tsy maintsy miala satria ny olona tamin'ny fagagana. Tsy miteny hoe ratsy ry zareo fa tsy tena le amin'le mahafapo ny Iehosoa sy Dadaia fa raha tonga indray iry za tsy miteny hoe ratsy fa nivonjena zao tsy izay fa le qualité-n'le zavatra natao tifitsaina hoe tsy tena taon'le nitadiavin'ny Iehosoa izy. Satria ny tena notadiavina dia ny olona tena ty. Hoe izy ny tena mahatsapa an'ity fitiavana omena ity satria tena fonitsy ny lanitsy ny lantiny ny amin'ilay fitiavana le fanahy. Nefa rehefa tonga ity zavatra hafa mihitsy no hita ety ary tena mandiso fanantenana. Saingy tena te Iehosoa ka tena andeha foana izy ny amin'le fanahinareo fa miantsoantso le fanahy le fahinareo fantatareko taminareo. Fa hita mihitsy hoe tena atahoana moa zany mitondra olona ho any amin'ny Dadaia avany fa fitiavana nitondrana anazy makany izy tianao ny mankaty. Nefa le olona tsy ity raha tsy par intérêt dia ny olona par intérêt zany ny fitiavana tsy fitiavana zany. Atao ahoana dia tsy afaka nahita ninina nefa nitika zay. Hainareo ihany mitony tantara fa nefa aratra any amin'ny famonoana azy dia izy zany ny hafaran'le tantara zany. Ny zavatra mba nafinaritra kosa nefa ny pita ihany ny teny, toy ihany ny teny, vita ihany ny asa fa saingy le asa moa ny olona tamin'ireny fagagana sy manasitrahana ireny dia sarosarotra ny ampijanona azy. Raha vao azy rehefa taty aoriana nampalahelo dia teseran'ny Dadaia vakoa nisy navelany teo tena nisarahany ny olona fa navelany teo. Tonga dia famaranana ity dia lera tonga nafaly any Iehosoa sarinareo. Za tsy miteny anareo hoe tsara no nataonareo, tsy anamle tsara fa ny mbe nahafaly any Iehosoa ka tsy anareo ohatranareo hoe nahafaly zany ka mety nataoko. Tsy izay mihitsy ny mety nataoko dia ireo zay tena mitoetra tao anatiny atao hoe fitiavana sy ny fanomezana fifalinana Iehosoa hatrany faly. Tsy mananome alahelo anazy, tsy mananome atezerana anazy fa tena niady ny tiany Iehosoa hatrany farany. Ireo zay tsy mba nety manao ratsy mihitsy, tsy mba nety mikasiana ratsy fa tena miady eo amin'izany hoe fitiavana ho an'i Iehosoa. Fa saingy tsara ny sara teo mason'i Iehosoa satria tsy teo aminareo le niseho tany amin'ny tanin'ny Israela tamin'izy tonga fa tena nity fotsiny nareo ny amin'ny teny. Zay le nitadiavin'i Iehosoa zay hoe mity fotsiny sao, tsy hoe nahita fitahina, tsy hoe nahita vola, tsy hoe nahita harena, na hoe nahita ny zavatra mahafinaritra fa nity anazy fotsiny noho ny amin'ny hoe fitiavana. Tena teo aminareo no nisin'izay. Zay le tena tsy lavina fa tena marina re anisan'ny nahafaly an'i Iehosoa azy satria tsy manisy amin'ny fagagana zany tena. Tsy navelanao an'izany mihitsy ny ray satria ratsy daholo ny saretra amin'izay. Ny olona tamin'ireny le olona dia tena tsy teny Dadaia va Josoa mihitsy ny izy. Raha tena tsy navelanao an'izany.
na dia mba naniry mihitsy mba hitondra an'izany dia tsy navela mihitsy hoe manimba olona foana le izy nefa ny olona tena ho tena nitiany ilaina tsy mila intere zay koa le hoe tsy misy intere inona zata amin'izao nanananareo le izy saingy maro dia maro taminareo nanimba an'izany anisan'ny tena nampalahelo mavany Rosoa mihitsy zany hoe tena mba tsara le zavatra hita fansoman'le olona dia mbola le interen'le lofy ihany mbola miverina nefa nefa mba nahita hoe na tonga ny Rosoa tena mifaly hoe tena mba nisy namaly an'le fitiavako anazy satria raha tonga n'ity Rosoa tsisy intereny raisiny dia tena nikely tena voamera hoe fahampotena ho azy no mahatongava nytity iny aminareo tsy mananana intere izy nefa ny anareo olombelona dia intere foana ny anareo aiza ny interenay vao hiaraka amin'izany zay mampalahelo nefa dia raisina ihany le boky raisina ihany izy feritonao tsy te halala mihitsy fa ny intere ihany zay natonga nanoteny teo hoe miavaly any Rosoa ny sary taty satria tsy mba misy resaka intere fa tena fitiava fa teny somana indray nefa izy tonga saina ihany nareo tamin'ny farany hoe tena fitodika ihany ary zay no nanaovana le hoe andana ary mamerina ny fony Rosoa sao dia mba miverina amin'izay miady mafy amin'izany ihany Rosoa ka andana manao asa nareo dia tia ny asa faran'izay iarahanareo amin'ny ady da tonga naporisika anareo mihitsy hoe ataovy tsara zay ataonareo rehetrarehetra ho any Rosoa na inona dia ataovy hitany Rosoa mihitsy hoe tena mifoky sy ny fitiavako ny andehanako dia ho anazy rery tsy ho aniza fa tena ho anazy mba hamerenako ny fitiavan'le Rosoa ana zay nanaovako tsinitsinina anazy dia nataoko miverina amiko ny fitiavako navaly any Rosoa mihitsy ny sary tatan'izao fa mamerina aminareo na zany za tsy hijery aonazy ahoana fa amin'ny ankapobeny tsara nataonareo sy ny vitanareo fa tohizo foana amin'izay man'izay tena niady mapy aoka tsy misimbany fa nanana okazion divana tsindriko amin'izay reo izay tonga voalohany taty reny tena nahazo foibe tamin'ny Rosoa ho azy tsy tonga taloha fa taraiky be vao tonga tsy tena betsaka ny amin'izany fa maiza miady manaraka raha mbola misy afahanareo satria neny mahasatria anazy satria efa nanomana an'io tsika rovonono fomba miketriketrika anao hoe zara koa za afaka namaly dia ahitady hevitra mihitsy ny amarenako ny fony Rosoa dia mila miady mafy dikan'izay nareo zany satria efa nomena fotoana hidirana dia mahaiza miady mafy dikan'izay zay ny atao ananteny hoe efa nanana fotoana nareo nanenina tsy mahatonga talohan'ny fotoana ohatra ny sasany nareo ihany zay akosa tsy miditra amin'izany fa aiza miady mafy amin'nanareo raha mbola misy fahafahana miady mazava ve areo amin'izay adinareo zao dia manao revitra zany amiro zay adinareo zay dia ataovy zay verena ny fony Rosoa zay ihany sisany solution hoe tena hoe tsy ahitany tsintsonareo nareo tsy nanota tsy nangala tsy nizakatsara tsy mahaza zany nareo fa le fampiseho fitiavana ny tena mbola misy aminareo tena mbola matahotra ny fiainany za tsy miteny hoe deputeo zany ny lalakaraino tsy izay raha mba misy occasion fanamampiseho fitiavana ny Rosoa tahaka le naseho taminareo
dia mba aseho aminazy foana zay zaza. Zay io ty pitsinjana avy aminareo mahaiza, mahay maka ny fony aosona. Be reky manareo tsy hitako hoe hitako hoe miezaka nareo, miezaka mafy misy nareo amerina ny fony aosoasan'ny fitiavana nareo, satria latsaka mihitsy nareo teo amin'ilay fampisehoana izay fitiavana zay. Mety efa mafy atahoana mampisehoan'ilay fitiavana, ny fitiavana tsy azo ianarana fitiavana taona mianatra fitiavana, fa ny fitiavana avy any anatin'ny fo. Tsy misy lalàna afaka maniry an'io fo io ka misy atao, fa raha vao natao ilay fitiavana dia efa tsy fitiavana intsony iny, fa ny tena fitiavana dia tsy mba atao fa mivoaka ho azy avy eo am-ponao, voaka ho azy any amin'ny vavanao, voaka ho azy any amin'ny fihetsika ataonao. Ary zay eo ampianariko anareo asehoeny oso amin'izay satria tena mifara manolonakale anareo. Ny tsy finoany olona zao teniko zao mihitsy ny tena mahafaly ahy, mba hatanteraka ny ten'ilay zoko naniraka anao hoe fa ny olona amin'izany dia mbola hifaly ravoravo ampakabady ary mbola mivoaka am-piakarana, fa ho tonga amin'ny taka ny fiavam-pangalatra zay ataony zay. Tsy misy manam-politika zay, tsisy monopole, tsisy manana. Dia ohatra ny tenin'olona mehibe rehefa miteny hoe rozangeny anjoanao fa mimely io, fa ny any ampitan-dranomasina raha nandre an'izao teniko izao tonga saina izy satria hitan'ny zareo ilay izy, hitan'ny zareo ny tenin'ny Elia. Ary ny tena nahampahalanao moa dia ny tanindrazana na ny tany hoe ianao ve ilay tena Elia. Ny tany ampitan-dranomasina no navita nametraka an'izany teny zany, fa ny teto Madagasikara izay nahatongavan'ilay teny tsy miraran'ilay teny. Amareo iny ny antony, satria ilay olona any nahita ny teny tanteraka teo daholo dia taitra izy. No Madagasikara tena mandramandra mananaretina dia tsy miraray izy. Sotra ny oso anefa ny hafa ndreo nareo reo tonga nareo reo iny mbola hotafita tsara ny 4 mars 2026 tsika fa mi mahafinaritra fa tena milaza ny miarina aminareo misy loza mahatsiravina tena mely amin'ny taninareo ary tena tsy ho zaka nareo tsony ny orana izay. Da nareo foana ny afatra farany ozy mila hoe tena mbola vazy teo servobe anao, raha laha vazy teo servo tonga nareo any amin'ny lanitrinanta moa lasa mitonga tsy mpanata eny an'olana. Raha laha vazy teo servo tonga nareo lasa mpanata ratsy zay. Nefa ny tsy mila vazy teo servo nareo tsy isy zany, fa miteny marina aminareo tena misy ny teny. Nareo ve nahitan'izany? Ianareo zay miaraka amiko nahitan'izany. Anisan'ny ohatran'ireo fantena moa zao hoe tsy ohatrana fanadrifodrifo zahatra fe ianao tamin'ireny zavatra hoe misy an'izao satria na ny baiboly raha mba miteny an'izany dia tsotrana fanadrifodrifinao fe ilay izy. Raha niteny an'izany ny baiboly dia rehefa nananontany aloha tany ka niteny hoe misy an'izao, raha tsy marina ny teniko azo midada iavasy oso atao ve nanakona an'izany dia mbola tsy nasiany. Raha tsy nampitondray ny teniny dia nataony hafa-baraka sady tsotra kely, nataony menomenona teo fa tsy natao misy zavatra nisona ny kely ary. Dia amin'izay dia hoe ianao ve zany dia tsy miteniteny zavatra tsy marina, satria ny zavatra nitenanao tsisy niseho kanefa ny naseho teo aminareo. Mba ho fantatrinareo fa tonga ny fanatanterahana ny teny mpaminary rehetrarehetra izay tanany aloha. Zay rehetrarehetra zany dia profy ny menanareo indray mba ho famantarana aminareo hoe efa miseho daholo ny zavatra rehetra ka mitandrema amin'izay nareo.
rehefa miseho retretretreny dia tsy mitsy hanenjika anareo amin'izay ny rehetrarehetra. Izany io afatrafatra meko anareo io tsy maintsy hoala ny olona mihitsy ary dia ho vonoiny sy mampahoriny fa tsy misy zahatra voavoazany mihitsy reo fa ny teo ihany no miseho. Tsy aloha nefa fa ao anatin'izany rehefa tonga ny andron'ny famalita matoy izy hamono anareo satria misy ny manao anazy any ambadika. Vitanareo eny daholo izany. Vitanareo tena vonoina sy manao avitsanina satria vomafy koa izy tena savatozana hatrany. Izany hoe avatra farako nareo dia maherezana igny anie mbola irairay ihany ny fiarafiarantsika kely fa tsy fantatra tsony izy ty fa rehefa tena mandeha zay dia tena tsy possible tsony iverenay ianareo aminareo fa tena mety faran'izay mahalana mihitsy ny dia mety tsy ho tafateny lavabe ohatran'izao tsony koa arany, mety tsy ho tafarakely ohatran'izao ataontsika zao fa mety vojovonjena daholo ny fotoana. Za ifampiresaka raha mety tafahoanany amin'ny toeram-pivoriana. Mety izy fotoana tsy tafaresaka intsony fa dia any amin'ny WhatsApp na tsy haiko izay mety hafana ameo any ny teny mety hitanareo na mety any amin'ny internet any mbola any amin'ny lavidavitra aloha zany. Aza mitenonareo hoe ififaliana ve zany ny tantarantsika ty tena mbola tsy mifarana fa ny lozany mandrafitra ny tantara. Fotoana fo sisa dia ho avy izay no marimarina kokoa. Ary manisa fitotoana amin'izay nareo fa izay ny famarana anareo. Misy ny mitody amin'izany fitotoana izany ary misy ny tsy mitody amin'izany fa efa andro sarotra daholo izany andro izany. Andro mafy ho anareo ondry kely. Asa marereny nefa anareo fa tsy nareo ny voan'izany rehetrarehetra izany fa vonareo noho ny amin'ny eosoa fa halan'ny olona eosoa dia io nareo fa atao. Fa tahaka ny nanaovana anareo koa ny anaovana ny any anaminanina fa mahaiza miharitra hatramin'ny farany. Izay no tonga lera natao hoe zezitanao atao na sendra misy ny ady atrehana. Zezita atao dia tazominy mafy ilay fahamasina. Izay ny fiaretanareo, izay ny faharetanareo. Na inona hitranga ny fifaliana azonareo tena tsy hananany izao tontolo izao. Ianareo ihany ary mahay izany. Ianareo tsara mihitsy ny fohoziny olona masika ery aho. Nahitanareo fa tena masika rehefa manao tsy mety nareo. Kanefa ny faran'izay olona mahafinaritra indrindra izany Elias izany rehefa mahitsy ny enareo. Hitanareo tsara ny zandrina efa niarahantsika. Tsy mety manao ratsy Elias. Kanefa ny dikanareo fifaliana miaraka aminy satria fiarana amin'ny eosoa ny dikaniny. Raha hitanareo ilay fifaliana azonareo teo, azonareo hatramin'izay dia tsy mba azo matakalo zavatra hafa mihitsy azy. Tsy voatakalo tamin'ny vaty, tsy voatakalo tamin'ny tomobila nanareo na volana mihitsy fa tena hafa ilay fifaliana tao amin'ny eosoa. Navelany eosoa anatinareo iny dia tazomina hatramin'ny farany. Ka rehefa ao anatinareo iny ny hery hitondrazana anareo hatany amin'ny ato hatrehana. Izay ny antony hamerenana ny fanahy masina ao anatinareo rehetrarehetra. Satria misy olona avy any amin'ny faritany no tonga ty daholo mba eo any amin'ny Elias satria efa vonjovonjena no mino amin'ny Elias. Tsara ho nataonareo. Dia izao no teniko. Samy miady mafy mihitsy nareo. Rehefa manavita an'izao ezaka izao satria matonga no manao an'izao dia tena mahatsiaro nareo hoe tena hafa ilay eosoa. Tena hafa loatra izy. Isa mba tanora ny hatsapana an'izany fa tsy hoe le an'ity olona ty no hitanao dia tsara izy. Tsy izay fa ianao mihitsy ny manana ny anao manokana sy ianao hery dia hitanao mihitsy hoe tena tsy fohy mihitsy ny eosoa. Tsy fohy izy.
tena tsara loatra izy. Ka eo anatria an'izany rehetra izany nahitanareo. Dia taritiko amin'izay nareo mizoratsarana zao raha tonga izany fotoana izany tsy fantatsika ny eviany, tsy fantatsika eo manaholo. Rehefa tonga zany dia aza malahelo raha hiaritra ny fahorianareo fa voasoratra ny amin'ny laniteny ny anaranao matono afaka hiady. Fa automatika aminareo tsy matahotra amin'izany fotoana izany fa hiatrika ianareo. Fa raha ianareo no matahotra nefa n'izany mandeha automatika. Raha vao matahotra nareo sarotra ny lalakaleana. Fa automatika n'izay ho any amin'ny lanitiny tsy mety matahotra. Vao miary izy faly be mihitsy hoe aleo tongaingana zany matrero. Fa tsy hoe koa hoe aleo zany elabe any fa zany mbola tena ny olona tena malero any Eosoa efa tsy te hipetraka eto intsony. Izay ny tena maro. Raha tena tiany Eosoa ianao tsy te hipetraka eto zany. Ozy miteninao le niana hoe zay raha tena te hodro lafo mihitsy tena marina zany. Izy aloha te hipetraka eto intsony tena zao ve ny histoire eto, zao ve ny mondinareo eto dia izy te hipetraka eto. Fa mbola fitiavana ny Eosoa dia miaritra eto ny amin'ny tondrananareo any aminay. Ho zany tsaratsara. Raha ohatra ka tena nisy Andriamanitra eto nikotrana tanteranareo ty dia efa nahafaka anareo tamin'ny fahotany izy raha tena izy n'Andriamanitra. Satria samy ado Andriamanitra Abrahama tao izay milazak'Andriamanitra satria io tena Andriamanitra, io tena namoa. Fa tsy isy nafaka tamin'ny fahotany izy rehetra namiray azy. Rehefa tsy isy nafaka tamin'ny fahotany izy zany dia tsy izy izy dikan'izay. Ianareo nefa nahita izy dia nahafaka nareo. Efa ianareo zany, aminareo zany dia nahafaka nareo, tena nifaly nareo, tena niravo nareo, sangatry nareo dikan'izay. Dia izay zavatra mananareo zay no ary faninanareo hatramin'ny farany. Mba tsy hahatonganao hiverinalina hiovan'izao zavatra namanao zao. Satria tsara loatra ianao teo amasonao soa ny amin'izao hoe tsy mba fahagagana na fanasitranana non'olona ianao taty. Fa tena ilay fitiavana Eosoa tamin'ny teny sy ny fampianarana dia tena tonga ny hoe mana ny Eosoa zany. Zany no tena tsara zany. Dia aza simbana intsony ilay ezaka efa nataonao fa miazaka aza mafy hatrany mba ho tonga ny hatratrany Eosoa ny fihavarany lalana. Tazoro foana zany ny famasina. Aza simbana intsony tena tazoro io, fikiry na iza na izy hitonanao aza mety mandeha amin'izany intsony. Tsy hoe koa hoe efa kaiky fotoana ka tsy andinao ratsy intsony, tsy any fa nohony amin'ny fitiavanao ny Eosoa. Aza mety simbana intsony tenanao, aza mety potena intsony lanakalehanao fa tazoro mafy. Tsara ny operan-tananareo, tena tsara. Misy olona mety mangala fa resaka adalàna zany. Fa tsy ridina zany hoe tsy mimanota intsony zany. Satria zavatra tsy possible zany. Ny olona mety mialina fotsiny dia mba mialina satria tsy ananana fa na izy raha mitsiriritra an'izany. Tena misy be. Efa devanareo fa mialina amin'izany. Zavatra tsara nananareo foana zany zay. Tsy itovizinareo olombelona intsony. Ny olombelona namanareo tsy mananareo fa nareo izy mananareo. Ilay nony amin'ny fanahy masina ilay tena izy avy any amin'ny Eosoa mipetraka ao anatinareo. Iza mafy dikan'izay. Iza mafy. Aza reraka miady. Ny ampiananao mety vaovao ianao. Arovako famasina hatramin'ny farany. Mana amin'ny Eosoa zany. Raha tena misaina nareo, raha tena misaina
dia tsy hanavitra ny zenovany ty nofinareo ty na hitady ny solution ty nofinareo ty fa io afantareo fa tsy maintsy lasa vovoka io adalàna zany raha mbola mieritriretinareo ianareo zay vao manana zao zavatra tsara be zao fa tohizo mety iva ho an'le fiainana mandrakizay nareo dia le lalana ho an'ny fanahinareo fa io le ho velona mandrakizay io le hitafy an'le tsy fahafatesana io le mahazo an'le vatana tsy mety mety ary io le ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsarovinareo ny teny fa tsy mifarana eto zany ny tantaranareo fa raha ny farana tantaranareo na eo soara tsy nidina lety zavatra ny farana ve dia izy koa ny andeha andany anao katy zavatra ny farana ve dia misy andeha amin'ny teneriana azy fijaliana io ohatra dia zavatra tsy lozika zany zavatra zany fa matonetiny izy mamonjy tsy mifarana eto ny tantaranareo fa ny maty aza ny nofinareo mbola mitony lalany fanahinareo ary io le tafy an'ilay vatana vaovao ka iny tsy jovona fa tsy ty vatana mety maty ty zay verina vovoka tena tsy misaina sy tsy mandintinora zany mbola hitretina arazo lazany hoe velana indrindra eny fa tsy njovy nareo mpanankarena mitsinjo ny vody andro merika izy dia mitady ny hevitra hipetrahany fananan'io foana ka raha antitra izy na nitarana dia faminanan'io fananan'io izy sy ne mba misy taranaka mipetrapetraka resaka nofo nefa izay manantsaina ny mpanankarena fa tsy manantsaina monjy ny fanana izy ianareo kosa tsy mpanankarena fa nisaina monjy ny fanana io no zany toy izy le fisainana amonjy ny fanana hoe ivonjeko hatramin'ny farany fanaky fa tsy hopiteko amin'ity nofo adala ty tady io fa adala io nofonao io mpahamono anao io nofonao io mpahamono anao io io ny voalohany mamono anao ary mamono ny fananao ty io ny fitaovana ampiasainy teny voly amono ny fananao aza manaikitsao any boabolina nyteny hoe anaka raha atao mpanotana aza manaiky fa izaho kosa ny teny hoe anaka raha atao nofonao no aza manaiky ny mpanota mbola nivilaka ny anivilany tsy afaka manafika anareo tsony raha atony eo soanareo fa ny manafika anareo dia nofonareo mihitsy ny manafika anareo zao io ny anaovan'ny adalàna ampitsiritiny sy ny karahany zany atao any anteny hoe aza mety taritiny nofonao tsony anao vonjeo ny fananao misy saina rehefa mba tonga tato ihany dia efa nisy saina dia tohizo zay fisina saina zay aza mety vonoin'le nofonao tsony anao ampy zay ny namany ano ampy zay ataovy tonga any amin'ny oso am'izay ny fananao aza mety taritiny nofo tsony anao zay ny teny farany dia mahireza daholo daholo tsy foana koa niezaka nataonareo fa tsy mitovy kosa ny valiny teo anatrehany oso zay lay marina zay manafinahitra fa tonga nareo fa hafa zay tonga tamin'ny latsinay tena miteny aminareo hoe hafa be ny anareo ozy nareo hoe ka zay tsy mananasa dia tonga zay fa le nananasa mihitsy nefa tonga tena tsara indrindra satria nanao nefa tsy maintsy hoavona anao satria tsisy mpamoaka kanefa tsy miteny hoe ratsy fa tsara fa ny tsara lavitra dia le tena nanana asa nefa ny ady mafy ny tonga ty tsara mare miasa mahatra dia milary soanareo manano hoe vala dia tsy mikikika tsonareo na mitavatavaka moramora manaraka ny tolomarika mimpiandraikitra am'izay nareo amin'ny fifirenana ny amin'ny toerana azy atorina dia ny fiarovany osoany eo aminareo dia ny fiambena ny dada iavany eo aminareo dia ny atsarana rehetra avy any amin'ny lanitrylanitra nde eo aminareo zay mendrika andray azy zany satria misy tsy mendrika andray azy zany dia ny teny rehetrarehetra nomeko anareo misosy ny tsara avy any amin'ny aosoa reo nomeko anareo hoe fa tsy avy any amin'ny ariary iny amporo izy nomenyreny dia aiza nyfakatianareo efa kaiky ny andro isaranareo tsy hoela
tulitin nila racatan na siya sa siya. Racatan na sa fusa. Fittonin niya sa kupyo. Isa ba siya sa chiso. Chiso niya po siya. May laro niya puputar na siya. Mayroon itong parang siya. Ini sang fatati. Sing fatati, kami fatati ang sa ti. At kena sisa bifantati sa tiya. Yara tala naman yung lansamento. Yara tala naman yung floribe. Yara tala naman yung fanenjir. Yabi sang fatati. Dipitya ka na pinar ko na rin. Pitya ka na na tip. Saro sinapanggar. Sumisintili. Pati na pitya ka na ang futuros. Ito na marcha. Kayo mo sa tinili na, di ba? At tots kayo meron kariyo na kaya, tots kayo fambis ang mga kaniyo sa sipso na nasa. Tingin naman meron na nasa. Titahin mo sa mga rin. Tingin naman nila yung tanin kita. Tingin na. Famici mo siya. Sesama tots kayo sa puno pa ito mo. Hirang puno ka siya bilhin mo rita-rita. Puno ka bilhin mo na sirapia. Pero dito dito sangat serius kaya sekarang sudah dicakap saya ini tahu langsung
misy fiarahana mitsangatsangana amin'ny vady hoantsy ave ka zay andeha zany dia mbola tsy haiko fa namina manokana nasana lamata dia manao nanasana pedaiky zany dia zay fa zay zany efa fiaratsy mitsangatsangana hoe zay le ody mahazo moty zany fa zay mbola hijanieraka ame dia mahazo mitsana talata zany ohatra misy hijanona zany tsy tazomina aloha zay andeha latsinainy mahazo mandeha nareo fa zay hijanona kosa nefa miaraka amin'ny mivady dia mahazo mijanona nareo zay aho dia ireo zay hijanona zany teny amin'ny bedaikitra afantarany hoe ahoana sy ahoana izany avao zay dia ina ny ataontsika any tsy teny mihitsy ireo rehefa tonga ny hitanareo tena tsy teneny mihitsy fa hitsangatsangana tsika hitsangatsangana iaraka amin'ny Elias ry amin'ny fiarahantsika zany dia ihany hivavaka atsika petraka daholo sisy mitsangana sotapetraka tadina iavany am'seretra anatony nanomezam-boninahitsy ianao lay fahazavana varakana le fahazavana lehibe mandrava ny famasinana sy ny aratsiana rehetrarehetra tsy mipetraka akaikinao mihitsy ny faratsiana rava ho azy dia sotrapetsaka fa nomenao zao fahefana izao na mpianatra na nambara na ny olo lalana ho an'ny olona rehetrarehetra mba ho tonga saina zay tokony tonga saina mba hitodika aminao zay te hitodika dia amba famaranana izy da io zay rehetra namara tadina mana sokafana sainana sy mifonina izany teny ianao ia osoany voatoraky ny resaka rehetrarehetra teo dia le tena fitiavana tena aminao soda petsika ny amin'ilay fitiavana fa ny fitiavana avy any aminao dia tena fitiavana tsy misy fiatsarana elatsy na fitiavana misy zavatra tamina fa tsisy tamina le fitiavana afamonjena azy mitaona olo hiverina ho any aminao ianao tsara le fitiavana tsy misy manana an'izany na iza na iza ianao rery manana an'izany sodapetsaka fa tena nomenao an'ilay teny fiainana namonjena an'ilay ondrikely reto arovy ireo eosoavy mitody soatra ny farany atao zay tongavandreo alen'azo ampio ireo eosoa mba tsy latsaky eny an-tanàna fa fantatry fa tena mitady ny hevitra monandreo mihitsy n'le ratsinaindreo ary mitady ny fomba rehetra elandreo aminao tsy voasamba ny misiny zany efa hatramin'ny ely zany dia hatramin'izay mba tongavandreo tety dia efa samy koa za mangataka anao eosoa tena arovy le otrikelinao ianao rery mahatsy ny tena memiary rehefa tianao dia tena arovanao zany no tokony mangataka foana hoe ampianary io tena ity satria avy any aminao koa ny fitiavana ampianary io tena hiaraka aminao satria ny fitiavana ny mampiaraka aminao eosoa arovy izy rehetrarehetra ampio miaraka le tantany mizetra tany arovy mizetratra tsy fitsalavovana andeha otindray izy rehetrarehetra akamotoerana dia arovy ny andala ny fiarovana avy any aminao no meto anazy ary afafika any aniny ny hery sy ny fahefana avy any aminao iambina ny lalakare hiaro azo am'izay atao voninahitro mamanak'izay dada iavana sy oso manaratra tokony famonjena sy tokony fiainana ianareo any aminareo ny hery sy ny fahefana
dia namonta Maria arovy ny ondrikeliny ireo le voafidy sy le voaozo ireo le namorano mbola misy manan'ireo amin'ity firenena mosika voafidy ity fa zay efa tafiditra dia aroa ambeny mba tsy hisy ala intsony ho zava-dehibe aminy le tena fitiavana izay nomenao tany alalany Iaosona fa raha ohatrany ianao ka tsy nanomeny Iaosona dia efa vita ny tantaran'ny olombelona ohatran'izay fa tena nanomena mamonjy an'iny olona taditio zany fitiavana zany dada manaro iaia dia tsarovy fa ireo le vokatra tamin'izany fitiavanao zany ireo no hita tamin'izany fitiavanao zany tany alalan'ny fitiavana ny Iaosona zany mahatonga anany teny hoe arovy hoe dada manaro iaia tireo lay nandehanany Iaosona tety mba tsisy ho latsaka ny ery fa mba tena totsoa tao hoe zay rehetra mitady anao sy mihezaka ny manamina voninahitra anareo mianaka mandrak'izay solapetsaka dada Maria Paolo aminaranao Iaosona honazy andety zany amen dia tahinao soataolonareo zany dia manavody am'izay moramoramora ny atadina dia tsy haiko aloha zay programmanareo any tsy haiko nareo nambolina maro nefa fotika teny fa dia vitatsika io zany fa zay zany tokatokatana tsy miteninavitsy tsy mitavatavatry dia tahiny resavana atao moramora le teny tsy atao fandraisana marina tena tsy matadiky tsony misy filaisana dia mipetraka atao ndray zany tsy rehefa tsy maintsy vona saza dia mbola misy be dia raha minakely zany le izy manatiny ty aloka daholo zany le zany hoe ny aloha ty le rehefa tsy mijery la kisaka zany da zay mandray any mijanona eton'ny loka fa dia tsy maintsy hitako nareo anazy mandray dia le tsy mandray zany mba somary mikisaka tao hoe le mandray zany atao reketo daholo zany ireo zany rehefa mety tsy maintsy misy vola isany felivola tany amin'ny CEC taminaray isany felivola tany amin'ny CEC taminaray iza no felivola tany amin'ny CEC taminaray dia mikisaka zany zay tsy mpinay mba mankasitsy ny vola reo namakany antsany makipetrapetrana vola ny rehetrarehetra eny nareo zay minareo sady mba afaka mandray ny fahatany miaraka amin'ny ery makely lehibe naikitra Pagkatusan ng China, hindi mo rin sa pagkatusan ng China.
tongotra ny mamina dia tsy any amin'ny tongotra ilay vava fa ny vava ny plasa dia ilazana dia hoe tsisy hitavatavy mingina daholo tsisy mahazo miteny mihitsy Albe dia zany rehefa nafarita mba hiaraka amin'ny lehibe azo maika miaraka zay ao daholo ny lahy vavy mbola tsy fena atao zatolo ny lifanao ny vehivavy atao zanao anareo daholo sa nohitohita asarotsara hoe atitika dia mandalo io tongotiky daholo nareo zany sy menakaifanaa tsy manapahefana mandraiky mandalo io anaka dia ratsy beky io paraha asa mandraileo rehefa tsy mbola menakaifa azo laoary rehefa ny fizarana
fanasanantsika. Ritsanganantsika rehefa fisaoranantsika daga sosoana fanasana tonga petsika gagamary anao atolo eo amin'izao fanasana zao zay ny fanasana le fahatserovananao rehefa matsiaro anao zay ny fahatserovanay anao raha moa dia voatan'ireny mihitsy so satria dia valaheriny teo ody mihitsy ady tena mahatsiaro andro manalina maraina tonga hariva tany ampatorina eny am-pitsangana dia mahatsiaro sy malahelo anao dia ho any amin'ny mamaha mihitsy tsy dia mpiraketsotrony na dia ivery fa misaotra betsaka fa nanome fahatserovana mihitsy nefany ianao le fahatserovana anao tamin'ny alina tokoa dia nandeha mofaloha dia zay tamin'ny mpianatra dia nataonao hoe any fa itenitena zao ny atao dia fa mahatsiaro azy fa fiainana mandrakizao anareo ny fihinanana ny mofo tena faly izay mihinana an'izany mofonao zany mamariky ny fiarahanay aminao zany ary ny fiarahanao aminay ny mosoaro tsaroana manakariva ena sady tena malahelo anao zany dia hoaninay ara ny mofonao ka tsaroana manakariva zay hoaninay le fiainana manakizay atsarovy mandrakariva izay le fiainana mandrakizay ny fiarahanay taminao ka tsarovy mandrakariva izay misaotra betsaka fa tena azo ny fiainana mandrakizay ny fitiavanao afaka mihinana ny nofonao zay mahariky ny fiarahanay aminao tsy misaraka aminao fa tena anao ary teo anao mandrakizay misaotra betsaka eo fa azo nay ny fiainana mandrakizay ona ny nofonao zay hoaninay inona izay ary faly ny amin'izao fanasana izao misaotra betsaka ihany koa satria taorinan'izany dia nandray kapoaka ianao dia zarinao tamin'ny mpianatra ka nataonao hoe sotroinareo rehetra ity fa ity ny raha ny fanekena sady vaovao ary mandrakizay nalatsaka ho anareo no famerahana ny heloka anareo rehefa mahatsiaro koa nareo dia ataovy zao zay dia fa tena malahelo fa tsy mahatsiaro tsony ny mahatsiaro zao mantsy eo zao ny mahatsiaro tsaro koa zay fa malahelo fa teo any aminao dia mavataka manakariva efa ingano zaho tena zay fa teo ody zay misaotra betsaka fa tena azonay nefa le fiainana mandrakizay anankiray tenenao ndray dia ny amin'ny fisotroana ny rahanao fa ny rahako no tena misotro ianao ary zay misotro ny rahako no marina fiainana mandrakizay misaotra betsaka ihany misaotra betsaka tatamaraka fa tena tsy navilanao irery zay fa mandarinao foana ny fiarahana aminao amin'ny alalan'ny fisotroana ny rahanao sy ny fihinanafinao misaotra betsaka fa dia sotro tokoa zay ny amin'ny rahanao mariky ny fiarahanay aminao fa velona ianao anatin'ny ary miaraka aminay mandrakizay fiainana mandrakizay anankiray menao nandray zany dia ny rahanao anakiroa be zao zany fiainana mandrakizay hoaninay dia misotronay dia ny nofinao sy ny rahanao misaotra betsaka izy fa vaovony aoso fa pasika ho anareo novinanoviana nefa nominay sy misotro dia manambara ny nafatesanao mandra-piavinao am'ramolanitra da oso ao fa vaovony nefa ny anao ataonao ny vonona zany dia maty mpigaza nafatesanao zany nefa ny pasika ho anareo ianao manao pasika ny aorikelinao ankehitriny dia zanaky ny avanina rehetra misaotra betsaka eo oso fa fiaina aminao daholo zany tsy le pasika ny jiosy fa le pasika lay jiosy dia zao ny pasika anazy nandalo ny mpandrika natamina ny lamatorita rehetra zay ny pasika ny zareo fa ny pasika na kosa eo oso fa velona ao anatinay anao ary mitoetra anatinay mandrakizay famonjena ho anay misaotra betsaka eo oso malala voninahitra ho no mandrakizay dia faly sy rano izay
am'izao fiarana faniam-pasika am'izao amin'ny anarana Jesosy. Amen. Asaratsika voany ary dia ataontsika misaotra betsaka am'izao fanasana iarana am'nosy. Iny izy atao dia fampijery tao mpiravalo fampijery eo fahatsika anatin'iny am'saka fampiasa. Zay mipetraka tao amin'izay dia masomina.
Yan tuh.